famatsiana solika mifanjevo ny an'ny fanjakana sy ny an'ny GPM. Fanodiko-donam-bolam-panjakana rafitra maty veny HCZ mifampiaro veny solombavam-bahoaka. Etratrano nampidinina 4,700 ariary ny valeur locative amin'ny sokajy farany ambany eto Antananarivo renivohitra. Faltafaraka aminao indray tompo kilasy eto mivavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao aminaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny toe-karena avy hatrany manoloana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana anafatra sambo mitondra solika avy any ivelany izay tonga androany 12 aogositra 2022 dia naneho ny ayay ny vondry ny mpanafatra solika eto Madagasikara na ny GPM. Ambaran'ny GPM fa fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana malagasy samirery io ary tsy ny fambodiniana taminy. Efa nandrafitra fanafarana solika gazoal, lasantsy sy solika fandrehatra tonga androany 12 aogositra ihany koa mantsy ny GPM ka manainy amin'ny tsisiny tobin-tsolika hanangonana ireo solika ireo ny GPM satria miara-tonga izy ireo. Fanafarana solika manaraka ny lalàna sy ny fombafomba-panjakana ao anaty rafitra ara-dalàna amatsiana solika ny Madagasikara efa nampahafantarana ny mpisihatra rehetra io nataon'ny GPM io raha ny fanambarany. Manay noho izany izy ireo ary manambara fa mety hiteraka akony lehibe sy fandaminana amin'ny fifandanjany rojo-mpamatsiana solika eto amin'ny firenena io fanapahan-kevitra io fanjakana io tahaka ny tsy fampiany toby hitehirizana ny solika, ny famondrana azy ary ny fitsinjarana azy. Isan'ny mety olana ambaran'ny GPM amin'izany ny tsy fisian'ny fifandanjana amin'ny fitsinjarana ny solika, ny fikortana ny fitsinjarana sy ny tsy fampiany toby asiana ny tahirin-tsolika. Mety ho sahirana ny mpitsinjara solika noho izany toe-javatra izany hoy nambarany ity vondrona mpanafatra solika ity. Mampatsiahy ihany koa ny GPM fa tsy azo raisina ho tompona andraikitra amin'ny mety ho vokatra izao toetra raha izao izy ireo indrindra mahakasika ny fisian'ny solika, ny firindran'ny fitsinjarana solika noho ny fanapahan-kevitra nanova samy rehetra ny rafi-pamatsiana efa napetraka mialoha izay lazainy fa naomby tato anatiny 20 taona mahery. Etsy andaniny dia efa nampiseho androany fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny talian'ny serasera tao anatin'ny pejy tambazotra sosialy fa efa nigadona ho toamasina tokoa ny sambo mitondra solika 17 tapitrisa litatra amatsiana ny firenena. Andrasana ny toy. Vaovao ny politika kosa indray mbola hita taratra ny fitadiavan-tseza sy ny fikatsana tombotsoa politika ataon'ireo olom-boafidy amin'ny fananganana ny vovonana fiavaozana ho an'ny Madagasikara. Efa mitady lalana hivoahana amin'ny krizy ny fitondrana sy ireo mpanao politika sasany. Hita mibaribary fa tsy fananana foto-kevitra politika no nanosika ny fananganana io vovonana io ho ny faneho-kevitry ny antoko MFM eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Tsy tokony hagaga ny fisian'ny vovonana VFM satria misy amin'ireo mpikambana ao anatiny no efa nifandray tamin'ny fitondrana teo aloha ary mbola mikendry ny anana anjara toerana amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana. Nambarany antoko MFM fa mila mailo ny filohan'ny fanavaozana satria miverina ny toe-javatra mitovitovy nandritra ny fitondrana Rajaonarymampianina hery ho an'ny MFM manohitra ny vina sy ny hevitra hitin'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana io vovonana io ka tsy tokony homena vahana. Tarihan'olona tsy dia fanalavitra loatra amin'ny inona moa izy teo le firongony zany ny tiako resahana. Eo zany mila tandremana tsara mihitsy ho an'ny fanavaozana. Ny fanavaozana masy dia hoe anova fomba fitantanana, anova rafitra, anova fa raha fijerevako anivony antenimieram-pirenena dia saika ny olony keo aloha ihany zany no mandray andraikitra ife ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoana izao ary zay indrindra ny takin'ny tanora hoe raha vao retsy zay ny takin'ny tanora. Namafisiny fa tsy misy afa-tsy ndinika politika ny lalana tokony izorana amin'ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena tsy tokony ireo olona na vondrona manohitra ny hevitry ny filohan'ny fanavaozana nefa ny ampikado izany dinika izany satria ny ankamaroany ireo mivondrona ao amin'ny VFM dia ireo solombavam-bahoaka 20 nentin'ny filohan'ny fanavaozana ny tety faritra. Mila mandinika tsara satria toeriny zalahany ny hevitry ny PRRM toerany satria
tsy ilaina ny dialogue politika ozy izy ianao tsara tsy ilaina ozy ny dialogue politika fa ny PRRM manefany rehefa voaterin'ny international voaterin'ny mpanao politika voaterin'ireo olona everitsika fa aty amin'ny tandrefana nasala amin'izany dia mahita hoe ino ny lalana efa mieritreritra ihany koa izy fa mandray andraikitra amin'ny fanavozana dia le raika alataroa zany dia miboridana sy very izay nitoanany nandritry ny fotoana maro dia eo tsika mahavariana samy mandinika tsara ny zavatra resahana misy eto amin'ny firenena ity fa koto zafy ihany nitady ho leksisy eto satria hitanao mahitsy hoe ny fitiavan-tseza inona moa mahasamihafa azy amin'ny honorable Nèvre Oldin sy ny mahasamihafa azy any général Ravalomanana. Notsindriny MFM fa tokony orina foto-kevitra ny fanaovana politika fa tsy amin'ny fitiavan-tseza toy izao zava-misy izao manjaka ny famadihana palitao ary mirona amin'izay azahoany tombony ireo mpanao politika sasany izay endrika iray isehon'ny fahalemen'ny kolontsaina demokratika eto amin'ny firenena. Ireo mpanao politika ireo efa jato latsaka kely efa 1telonjato dia tsy misy arin'ireo fa avondrona izay mitovitovy fomba fijery dia mety any amin'ny vondrona 3 na 4 ansisa amin'ny fiafarana izay mbola fanadiovana be dehibe ho ataonay zao zany ka le foto-kevitra zany tsy foto-kevitra amin'ny baiko an'ireo fa sesa dia izay zany VFM ozy izy ny vondron'ny fiavozana any Madagasikara ny alany mihitsy ara le hoe fanavozana fa fiavozana dikan'izay mailo tsara amin'le fomba fitenenany fa tsy ho any aminao ireo tsy araka aminao zany ireo. Nao mafisiny fa misy ireo mpanao politika tena miezaka mitady vahaolana sy manarina ny firenena saingy misy ihany koa ireo izay minimana korotana ny toedrara amin'ny pirenena. Tsy ny ministry ny fanabeazam-pirenena irery fa mbola maro ireo olo-mpanjakana teo aloha tokony atao fanadihadiana manoloana ny fangoronana ny arem-pirenena nataon'izy ireo nandritra ny fitondrana Rajoelina. Mitaky ny hanohizana ny fanadihadiana atao ireny tatitra nataon'ny fitsarana misahana ny kaonty ihany koa ny tanora nandray anjara tamin'ny tolona ankilany nambarany solombavam-bahoaka Rajerson Antoine fa ny HCG mihitsy no mila ravana satria rafitra maty ary tsy vonina ny tsara ireo olo-mpanjakana voasarimotra amin'ny rara maloto eto amin'ny firenena. Fanadihadiana. Mandisy fanantenana ireo tanora sasany nandray anjara tamin'ny tolona ny fahitan'ny fanavakavahana eo amin'ny fanenjehana ireo mpanao politika voaroroy amin'ny fanodikodina mbola mpanjakana mipetraka ny fanontaniana hoe Irina Begalona tanora nandray anjara tamin'ny tolona hoe ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ihany ve no voaroroy tamin'ny fanodikodina mbola mpanjakana ary aza ho aiza ny toyny amin'ireo olona maro hafa voatonona na voaroroy tamin'ny raharam-bola indrindra tao aorian'ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny kaonty. Io ministry ny fanabeazam-pirenena io ihany ve no nanao an'izay afera fanodikodinam-bola teo anivon'ny ministera izay tantanana zay satria raha mitodika tsika ny amin'ny tatitry ny Cour des comptes amin'ilay vola amina miliara 4 miliara dia saika voatonina avokoa ny ministera tsirairay ary saika voatonina atao avokoa ireo anaran'olona ny fandimy atao anatin'ny ministera raha tsy tena ankoatra ny ministeran'ny ponina sy ny firaisankina izay maro izy ireo no ny fandimy tanatina fotoana fohy tanatin'ny fitondrana Andry Rajoelina voasaringotra ao anatin'ireny afera reny nefa ke amin'izao fotoana izao mbola tsy hita taratra hoe aiza ny andraikitry ny Bianco aiza ny andraikitry ny IGE manoloana an'izany raharaha zany. Tokony ho fantatry ny fitondrana fa mahatadidiny zava-nitranga ny vahoaka malagasy ho ihany ny fanamafisana magaga hoy izy ny mbola fisian'ireo olona avy amin'ny fitondrana teo aloha mitana andraikitra eo anivon'ny fitondrana fanavozana raha toka efa nisy dossier mampia ihany sasany tamin'izy ireo. Raha jerentsika ane zao ny olona ao anatin'ny fitondrana fanavozana maro ny voasaringotra tamina afera maloha tany aloha aferana kolokolo tany aloha nefa miara-miasa izy amin'izao fitondrana fanavozana zao. Eo zany ny fantanina mipetraka hoe hitondra ohatra tsara ve ity fitondrana fanavozana ity amin'ny tsy fisiany hoe namanamana na fisiany hoe ity manambola dia tsy ho enjehana na hoe tsy enjehana raha koty fa sao dia misy fiatraikany an'izao amin'ny famatsim-bola. Eo zany ny fantanina mipetraka hoe raha zao rito manana ny fanjakana fanavozana fitondrana fanavozana izay dradradradrainy hoe manaja ny zany hoe manome lanja ny fitsarana tena vita very zareo hanalan'izay ihany vahoaka zay hoe tsy hisy ny resaka namanamana fa tena aleo tena marina ny fitsarana.
Ny fahitany azy dia toa mifampiaro ireo solombavam-bahoaka ka misy ireo esorina ny zo tsy azo enjehina ary misy kosa ireo voatonona amin'ny nararaha eloka behivava nefa mbola tsy nesorina. Ny resaka ianao teo ny resaka solombavam-bahoaka, ny solombavam-bahoaka ihany koa dia tsy takona fiainana fa misy tokoa ny fifampiarovana raha sendra misy intérêt mitovy ao anatin'izay hoe antoko mitovy, vondron'olona mitovy ao anatin'izay io zany dia mbola andraikitra ihany koa angatahana amin'ny antenimieram-pirenena mba tsy arovana ny namana raha sendra misy an'izay afera zay ka tokony hanesorana zany ny immunité parlementaire fa tsy hoe rehefa antoko adversaire izy dia mailaka be manala le immunité parlementaire fa rehefa débuté namana na niaraka niasa na hoe misy afera iraisana dia tsy hita ny solombavam-bahoaka maka an'izay immunité parlementaire zay. Rafitra maty ny HCZ ka manome vahana ireo mpanao ratsy sy mpanao kolikoly ho kosa ny solombavam-bahoaka Rajery Antoine nambarany afa tokony averina amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fitsarana ireo olona ambony voaroroy eto amin'ny firenena amin'ny fangalarana ny harem-pirenena fa tsy ankinina amin'ny rafitra izay tsy mahomby intsony. Aleo tena hoe ny tribunal de première instance ny tsara an'ireny olona ambony ireny na solombavam-bahoaka io na ny ministre io na ny filoham-pirenena na azavana fa ataova mitovy amin'ny vahoaka rehetra daholo ny olom-panjakana rehetra mba hitandrina izy anasoa vahoaka ny ipetrahana eo fa tsy tsetsitra na angalatra fa lasa arovarovatsika amina zavatra be deaibe izy dia manome vahana anazy angalatra sy hanao ratsy zany jereo fa bloqué daholo. Nisy olom-panjakana teto ministre hoe nanondrana bois de rose, nisy olom-panjakana teto ministre lasa solombavam-bahoaka kehitriny misy corruption be deaibe nataony atao anatin'izany nefany tsy voaenjika mihitsy izy tao anatin'izany. Nisy olom-panjakana teto ministre hitantsika ireny négociation na vola be sy toko tsy foroana nivoaka tamin'ny tambazotra tselasely ireny tsy nisy nasazy indray mandeha na fampidirana ponja na fanenjehana fa matomomboka tany fotsiny inona na fatomomboka anazy noho ny fisiany io HCJ io. Raha tsy ahivina niakatra fampanohavana teo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana momba ny ady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption ny 9 aogositra 2024 teo ny raharaha fanararo tapahefana sy fanodikidinam-bola mpanjakana tamin'ny fifidianana tabio mitentina 700 tapitrisa ariary atao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nandritra ny tao-piasana 24 raiky amby 24 olona misa 5 sy orinasa 3 no voaroroy, olona misa 5 no tonga niseho ny fitsarana fa ny 3 hafa nitsoaka ny ampitan-dranomasina. Ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Saondra ary Malala Marie Michel voaroroy amin'ny tiraraha ity saingy tsy manana fahefana hitsara azy ny PAC. Fa tompon'andraikitra amin'ny fahalavorariany fizotry ny fisoratana anarana mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana ny rehetra ho ny filohan'ny CENI fa tsy natao ho ny olombitsy ny fanatanterahana ny asa. Miantefa mivantany amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ny antson'ny CENI anao ny andraikiny amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena. Nampatsiany rehetra ihany koa ny filohan'ny CENI fa samihafa ny enrôlement biométrique sy ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy ka anentanana ny olom-pirenena rehetra anatanteraka kanizony sy ny andraikiny. Fanadiadiana eo amin'ny ridran-tsary ny Matteo Princy. Manamafy ny fanentanana amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena andray ny andraikiny ny filohan'ny CENI anatin'izao fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana izao. Miantefany amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ny antso satria tsy anjara asan'ny CENI na ny voamieratra mpanao fanisana fotsiny ihany no tompon'andraikitra amin'ny fahalalavorariana izany fandraikitry ny mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena. Amin'izao roa herinandro aty aorian'ny ananombohan'ny asantsika amin'ny fanoratana ny mpifidy ao anatin'ny lisym-pifidianana vaovao izao mamerina fanentanana ihany koa sy fampatsahivana ho an'ireo antoko politika, ho an'ireo fiarahamonim-pirenena, ho an'ireo sokajy na sehatra maro samihafa izay tokony handray anjara amin'izao fandrafetana lisym-pifidianana izao. Manana didy sy andraikitra isika eo anivon'ny antoko politika sy ny ao anatin'ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena izan-tsokajiny ny hanentana sy ny anabe ary ampahafantatra ny vahoaka manodidina antsika tsirairay avy ny fisiany izao fisoratana anarana amin'ny lisym-pifidianana izao sy ireo fepetra rehetra tokony ho atao ary ny fanentanana ny vahoaka mba hitaona namany ihany koa amin'izao fisoratana anarana amin'ny lisym-pifidianana izao.
manatitrantitra ihany koa ny filohan'ny seni fa samihafa tanteraka ny enrôlement biométrique izay nataony prodic sy ny mid makasika ny izao tokana sy ny fisoratana anarana antilitry ny mpifidy ka namafisan'ny fanentanana ho an'ny olo-pirenena rehetra anatanteraka ny zo sy ny antraikiny satria sao dia misy ny mieritreritra fa efa nahavita fisoratana anarana biometrika dia tsy mila manao intsony fisoratana anarana atao anatin'ny lisy-pifidianana asa sy andraikitra ary zavatra samihafa eo anivon'ny fiainam-pirenena ireo zavatra roa reo ka na dia efa nahavita fisoratana anarana ara-biometrika azy dia zavatra hafa no ilany ny fitoram-panjakana sy ny fiainam-pirenena aniny fa mbola manana didy ihany koa ianao isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana raha tsaivina nanomboka ny 7 jolay lasa teo ny asa fanisana sy fisoratana anarana ny mpifidy eto Madagasikara ary aritra hatramin'ny 5 aprily 7 misy tanda 4 tapitrisa ariary ny teti-bola natokany seni anatanterana ny asa izay mikendriny anisa olona ao nelanela ny 13 hatramin'ny 14 tapitrisa izay tena voasoratra ho ara-dalàna ho mpifidy lisitra izay atriana ny fifidianana ho avy na ny fitsapakevy bahoaka ity ho atao ity ka tokony namafisan'ny rehetra ny fandraisana andraikitra manomboka amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisitra ny fanentanana ny manodidina ny fanaramaso ny fahamarinana sy ny fahadiovan'ny lisitra misy fomba dimy no ahafahan'ny olo-pirenena misoratra anarana anaty lisitra raha ny fandrazavana isy ny fanantonana ny fokotany ny fitetezan'ny CLRE ireo tokantrano ny fangatana fisoratana anabaka ny fitetezan'ireo toeram-pivoriana ary niny amin'ny distrika ho an'ireo vombakakara-panotry-pirenena antoko amin'ny fangararany fifidianana ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy no manome lanjana izao ny olo-pirenena tsiraray raha hitarika amin'ny fahaverezanjo kosa ny tsy fanatanteran'izany raha fomba vao hafa tanteraka kosa indray io raisin'ny filohan'ny fanavozana antanana ny fikarakarana sy ny fianaran'ilay zaza varira saika isy vatro tany vaingan-drano raha nambaran'ny filohan'ny fanavozana androany nandritra ny fahatongavan'ilay zaza sy ny reniny teto Antananarivo ankoatra io nahazo bonification d'ancienneté ahafahana miakatra galona aingana kokoa ireo mpitandro ny filaminana nanao niraka manokana nandravana ny tambazotra ny mpamono sy ny mpivarotra zaza varira fanampanazavana efa tonga eto Antananarivo ary noraisin'ny filohan'ny fanavozana teny Ambotsirotry androany ilay zaza varira saika isivarotra tany vaingan-drano sy ny reniny raha tsaivina efa tany ampelantanan'ny mpanao ratsy no afitra ity zaza varira ity kanefa mbola hiara-ny fandrahonana ihany hatramin'izao ka nanapahana hevitra ny ampiakarana azy aty Antananarivo ho raisin'ny filohan'ny fanavozana antanana ny fikarakarana azy sy ny fianarany raha ny fanamafisana eto izy mianaka izay tratrany miaramila tamin'ny ora farany azy saika nanaovan'ny olona ratsy azy tany vaingan-drano io le zaza zay fantatsika amin'ileo hoe varira moa zany dia nafarana ety Antananarivo mihitsy moa ireo satria mbola misy ambana mbola misy mampitahotra azy amin'ny mety mbola iverenan'ireo naman'ireo olon-dratsy zay mbola tsy voasambotra reo amin'izareo zahay no ikarakara ny fiainan'ny zaza ny fianarana ankoatra io nahazo bonification d'ancienneté enina ka hatramin'ny 20 volana ahafahana miakatra galona aingana kokoa ireo mpitandro ny filaminana nanao ny iraka manokana nandravana ny tambazotra ny mpamono sy ny mpivarotra zaza varira dia atomboka avy amin'irety miaramila sy gendarme sy polisy izay nahavita an'ireny iraka reny tany Betroka tany Soanala tany Vangaindrano naharavany ny tambazotra na mpanao ino moa trafikana zaza varira iny dia nomeko ancienneté de bonification d'ancienneté manomboka amin'ny 9 volana ka hatramin'ny 20 volana reo miaramila sy gendarme sy polisy reo mba hijerena ny fiakarany gradiny amin'ny fomba malaky dia malaky atao kolotsaina eo amin'ny asa-panjakana manomboka izao ny fanomezana valisoa sy fankasitrana ny asa vitan'ny mpiasa-panjakana na vita soa na nafitra fiainan'olona na nanafitra firenena ho ny fanamafisany filohan'ny fanavozana androany pejiny sosialy miomana amin'ny fiatriana ny ahitany any Antsimo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny vokatry ny fifampidiniana ateo amin'ny filohan'ny fanavozana sy ny mpandrindra ny rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara androany iara-iasan'ny rotonta amin'ny fijerena mialoha ny fomba fiatrian'izany ampiainana ny voka-dratsiny amin'ny mponina ny amin'ireo faritra tena lasibatra raha ny fantatra distrika 17 no voakasika ahitana mponina 5,4 sy 4 ankoatra izay nivelatra tamin'ny resaka fampandrosoana raha toe-karena ny Madagasikara amin'ny ankapobeny ihany koa ny dinika ny fanaovany rotonta fanampanazavana
Ifantoka amin'ny asa fitsinjovana ny mahaolona amin'ny asa sosialy ho fiomanana sahady amin'ny mety ho vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro voajanahary maneran-tany aka hitarika ahitany goavana ny atsimo nosy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny rafitra ny firenena mikambana eto Madagasikara raha ny votoatin'ny fionana ateo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny mpandrindra ny rafitra ny firenena mikambana io maraina io iara-iasa androtonta amin'ny fijerena mialoha ny fomba hiatrehan'izany ampihenana ny voka-dratsy amin'ny mponina any amin'ireo faritra tena lasiba araky ny tarehimarika ny BNGRC dia distrika 7.10 no voakasika izany ahitany izany ary 4.10 amin'ireo dia any atsimo avokoa. Malagasy manodidina ny 5,4 sy 4 tapitrisa no ahina isedry izany olany ahitany izany raha ny tarehimarika azo hatrany. Nous avons d'ici octobre à novembre une situation humanitaire qui se présente en étant très difficile. So, nous avons pris l'opportunité pour examiner les mesures anticipatoires qui vont, nous espérons, permettre à prévenir et réduire les impacts éventuels. Nous avons aussi examiné le travail en cours autour de la transformation économique et bien sûr aussi pris l'opportunité pour parler de manière plus large sur les développements régionaux. Nous avons vraiment deux axes sur base des chiffres partagés par la BNGRC. Nous avons environ 17 districts qui, sur le plan sécheresse, sont affectés. Nous avons 14 de ces 17 districts qui sont dans le Grand Sud et nous estimons qu'environ 425 000 personnes vont être exposées aux aléas liés à El Niño. Ça veut dire que dans sa totalité, environ 1,96 million de personnes vont faire face de manière très directe aux impacts potentiels de El Niño. La conversation aujourd'hui était autour de la fenêtre. C'est effectivement entre maintenant et le début octobre et faire en sorte que les mesures soient en place pour prévenir et réduire l'impact de la crise anticipée. Efa mandamina ny asa sy ny fitaovana enti-manatanteraka izany miaraka amin'ny BNGRC moa ny rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara ankehitriny raha ny fanazavana. Ankoatr'izay mivelatra tamin'ny resaka fampandrosoana raha toe-karenan'i Madagasikara amin'ny ankapobeny ihany koa ny dinika ny fanaovan'ny filohan'ny fanavaozana sy tia mpandrindra ny rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara ity. Nanomboka androany 12 aogositra hatramin'ny 12 septambra 2024 ny iray volany etra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Voakasika izany etratrano ho an'ny taona 2024 sy 2024. Mandray ny mpandohitra avokoa ny isaky ny boriboritany eny eto Antananarivo. Misy mpiasan'ny komina karazany roa no iandraikitra mivantan'izany ary efa misy famantarana manokana azy ireo. Nandray fanapa-kevitra kosa ny fiadidiana ny tanàna manoloana ny fitaraina ny mpandohitra ka nanapa-kevitra ny ampidina ny valeur locative. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nampidinina ho 4,700 ariary ny valeur locative na ny sanda ikajiana ny etra aloha amin'ny sokajy sy farany ambany amin'ny etratrano eto amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo raha 4,2 ariary zany teo aloha mandritra ny fanatanterana ny iray volany etra izay manomboka anio. Ny etra 3,2 4,2 no voakasika izany raha ny fampahafantarana ataon'ny tompon'andraikitra androany. Fanapa-kevitra no raisina ihany koa ny amin'ny tovy ny etra aloha na ho an'ny tompo-trano na olon-kafa mampiasa ny trano amin'ny alalan'ny tatokana 500. Izay voasoratra ao anatin'ny taratasy ketra ihany no alohan'ny mpanjifa fa tsisy tatao ketra mandritra ny iray volany etra. Raha tamin'ny etra 2021-22 iny ambony be mihitsy ny etra tao anatin'ny taratasy ketra azon'ny mponina Antananarivo. Rehefa natao moa ny fomba rehetrarehetra araky ny lalàna dia be dia be nanao doléance dia nanapa-kevitra ny fanjakana tamin'izay nanao ny dégrèvement sy ny abattement dia nambarina ny etra nalohan'ireny contribuable ireny fa amin'ity indray taonaka ity le valeur entina ikajianan'le etra mihitsy no notitihana zany hoe tonga dia vatan-ketra zany no miena raha par rapport amin'le vatan-ketra tamin'ny 2021 sy 22 mety misy ho gaga ny mponina Antananarivo fa mety tsy hitovy amin'ny alohany tamin'ny 2021 sy 22 nalohany amin'ity mety hiakatra par rapport amin'le nalohany après dégrèvement
grèvement-ny abattement iny fa ny abattement sy dia grèvement tsy misy tsony amin'ity fa le vatakely tena misoratra ao anatin'ny avidy position zany no alohany amin'ity fa miena le izy par rapport tamin'ny 2021 sy 2022 miena be mihitsy satria niena be ny fikalkulena valeur locative. mandray ny mpandohetra avokoa ny isaky ny boribory-tany eny eto Antananarivo, Analakely, Ambanidia, Antanandro, Anosy, Ambatomainty ary Ambohimanarina. Misy piasan'ny komina karazany roa no iandraikitra amin'ny vantany izany ary efa misy famantarana azy ireo manokana. Mandeha eny Ankianjeny tetin'ny tokantranotsika tsirairay avy ary ireo izay eny anivon'ny biraon'ny boribory-tany mandray ny antsika tsirairay avy izay anatanterana izay fandoavakely izay. Zaho fa misy famantarana manokana ireo olona ireo raha sanatria misy ny fisalasarana na ny fianarana dia aoka isika hotony tanteraka voalohany fa manarakaraka an'izay izy ireo dia efa fantatry ny eny anivon'ny tsirairay avy ka raha misy ihany koa izay zay dia afaka ihany koa zany tsika mifandray-patana amin'ny fokotany eo ihany koa ny eo anivon'ny polisy pirenena ary indrindra eto anivon'ny komina Antananarivo izay misy polisy munisipaly. Marisarisa amin'ny fandoavan-ketra ny pony eto Antananarivo raha ny tarimarika. Tsy misy afa-tsy 500 ihany mantsy ny tany fandoavan-ketra ho an'ny taona 2022 2022 farany teo raha ny fanazavana. Ny 3 sy 3 alina tamin'ireo trano roetsy miorina eto Antananarivo ihany no nandoha izany ara-dalàna. Fa nampigoavana amin'ny tiandianteraka izany anatratra ny tanjony hatramin'ny 500 ny tany fandoavan-ketra. Nantiany hoe tsy 100% moa fa raha 50 zay efa mety efa mavita zavatra ny commune raha tonga ny atsasakitsika mandomy faravaratsy. Izay ny ananantsika le agent auxiliaire le anisan'ny asa faningotra le izy izarany lehetra zareo fa hiezaka hiariasan'ny fokotany koa izy hoe izy daholo ny trano vaovao ahafahantsika mahazo an'le hoe izy le trano vaovao mbola tsy voasoratra dia mety mitombo foana le 200 000 io zany mety hitombo isa-taona mitombo foana io satria misy trano vaovao foana isa-taona. Manamafy ny fanentanana ny tompona andraikitra amin'ny mahazava-dehibe ny fandoavan-ketra araka izany komina mba ahafahana manatanteraka ireo tolotra ho an'ny vahoaka. Adivo ya sady andraikitra izy io eto ahafahana manatanteraka vilona izay napetraka eto Antananarivo vohatra Antananarivo madio milamina betrika kokoa dia io hetra azy azo amin'ireo conflit grave ireo ny ahafahana zany miantoka izay asa fampandrosoana ny komina izay io eto entina ihany koa manao ireo asa fanamboarana fototrafitrasa rehetrarehetra sy ny asa fanadiovana ny asa izay ezaka betsaka mbola miandry eto komina Antananarivo renivohitra amin'ny fandaminana sy fanatsarana ny tanàna. Misy ny sazy ho an'ireo tompotrano sy mandohetra raha ny fanazavana. Ny tsy fahafana mampiditra jiro sorana ihany aloha hatreto no mbola miatra satria tsy maintsy takina amin'ny mpangataka ny fanamarinana ny fandoavan-ketra. Foana ny sazy surtout zao aty aminay zao misy ny ohatra exemple maka ohatra hoe misy trano vaovao zao ohatra andeha anao apitra jiro izy apitra rano dia tsy maintsy mila an'le hetra izy dia tsy mahafaka mampiditra an'izay izy raha tsy mampiditra hetra. Be da be koa misy koa ny fiaraha-miasa izay mbola ho tapahana miaraka amin'ny any anivon'ny arrondissement ny hafarany raha ho vita le projet anay dia mety hoe tsy afaka misitraka ny acte rehetra ny olona raha fa tsy mandohetra fa mbola ao anatin'izay izy. Ny sokatra nanomboka androany 20 aogositra hatramin'ny 20 septambra 2022 ny iray volany hetra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Piasan'ny jirama 400 taona no ahazo fiofanana avy amin'ny sehatra tsy miankina mandritra ny 5 taona. Vinavinaina ho manodidina ny roanjato ireo mpiasa nanana fahaiza-manao manokana amin'ny fikirakirana fototra-fitrasa mamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro aorian'ny fiofanana raha ny fanazavana Tale Jeneraly ny jirama. Fanadihadiana nataony Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Tombon-droa lehibe no entin'ny fiara-miasa eo amin'ny jirama sy ny orinasa Granville. Voalohany, apetraka mandritra 12 volana ny toeram-panamboarana batery solaire izay natao hanohanana ny fanarenana ny jirama sy ampiroborobo ny sehatry ny angovo eto Madagasikara. Faharoa, isy toeram-panofanana teknisiana manokana amin'ny fametrahana sy fikojakojana ireo fitaovana mamokatra sy mitsinjara angovo avy amin'ny herin'ny masoandro. Tsy hijanona ao amin'izay fotsiny izy io fa afaka misokatra amina
fanofanana maro mifandray amin'ny fikirakirana ny herinaratra zany na amin'ny famokarana zany na production na distribution zany na ny fitsinjarana herinaratra na ireo iverina hoe asa ifandraiky amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana herinaratra. Marika 5 taona ity fanarahana ny ilay convention de partenariat izay tsara marihana fa ny grand ville avokoa no mitondra ny atao hoe ny fety manana ho amin'izany eo amin'ny traikefa kosa dia ifameno ny fahaizana misy izay efa misy atao amin'Jirama sy ilay fahaizana vaovao na atao hoe teknôlôjia moderne zany I Granville no iantoka ny volalandy amin'ny fanomboana ny tetikasa isokatra amin'ny tanora ivelan'ny Jirama ihany koa ny fiofanana amin'ny dingana manaraka. Lafim-baovao hafa avonina ny ala amin'ny toerana European-drasana ny fanonerana azy ireo sisa ireo tokantrano voakasika amin'ny fanatanterana ny tetikasa flyover etsy Anosato. Hanova be ny fiainana ny zava-misy kanefa tsy afaka nakana ny fampandrosoana ny mponina manoloana ny vokatsoa azo amin'ny fanatanterana ity tetikasa ity. Mangataka kosa rehefa izy ireo ny ampifanaraka ny vola fanonerana amin'ny fotodrafitrasa tsy maintsy hoarodana sy jerena toerana ho azy ireo ahafana mivarotra izay fotom-piveloman'ny ankamaroan'ireo mponina voakasika. Fanadadina. Tsy manakana ny anatanterana ny tetikasa flyover ny mponina voakasika ny tetikasa etsy Anosato fa mitakosa ny rariny amin'ny fanonerana azy ireo. Tsy misy mametrakolana saingy tokony hazava amin'ny rehetra ny dingana sy ny fanapahan-kevitra rehetra. Misy ireo mitaky ny tadiavana toerana amin'ny indrana azy. Ny vola tsy fantatra hoe arak'le filazan'ny olona zao dia kely le vola omena nefa tsy arakarak'le zavatra eritreretina zany zao le izy amin'izao. Hoe efa mampondotona maro zay mipetraka tety. Efa vonona moko le izy efa hoe raha tsy mahazo an'le rana le vola zany ianao aloha tsy mahazo miala. Zay nefa mifanarahana. Mbola miandry le fanonera zay. Satria namanay efa vonona daholo dia tsy maintsy miala satria le izy efa tetikasa efa ho atao. Mba le vola le mba arakaraky le eritreretina zany mba omenanay. Satria zay manana zanaka mianatra, manana zanaka madinika. Ny fivelomana maty, ny trano simba, zany zao mbola olanay daholo. Manamafy ny hoaviny ireo mponina ahafana manao ny asa fivelomana izay tsy maintsy ho tapaka. Ka zay zao mitaitaina be mihitsy amin'ilay flyover satria na le fitadiavam-bola tsy tsisy tsony, na le trano isitsihana zao mbola tsisy tokotaniny, na le vola azo koa mbola tsy fantatsay hoe ohatsinona nomenanay na ohatsinona. Hoe avita trano ve le izy sa tsy avita trano. Tena le fivelomana mihitsy zany zao no tena mampalahelo. Mbola tsisy zao hatreto aloha mbola tsisy zao ny toerana le hatreto. Zay ny tena problème. Verina départ zéro. Mbola hitadiny zay ta hivelomana zany zao. Hoe aiza indray ny afaka hivarotra. Zay zao le olana. Le tsena mba hoe mba mety tsy masady tsy misy tsena mba hameny an'le mpivarotra mihitsy hoe aiza zany le mpivarotra ny tena hivarotra. Anova be ny fiainana ny zava-misy kanefa tsy afaka nakana ny fampandrosoana ny mponina manoloana ny vokatsoa azo amin'ny fanatanterana ny tetikasa ho ny fanamafisana. Tetikasa aloha mahafinaritra mba manova tanàna fa le izy manimba fiainan'olona. Le tetikasa aloha mety ihany nefa le fitadiavam-bola koa simba tena simba le fitadiavam-bola nefa dia efa 4 taona ny teto, efa 10 taona mahery mamanay ny teto. Za zao sana faravavy. Nefa ny avela izy lasa hoe korotana anay dia hoe miala le tsena zany. Raha ny fantatra, tokantrano mahery ny 200 no voakasika ny dingana voalohany amin'ny tetikasa flyover etsy Anosato. Fokontany 3 no voakasika izany, dia ny Anosato Atsinanana voalohany, Anosato Atsinanana faharoa ary Ampefilo Anosato andrefana. Efa nanamafy ny tompon'andraikitra fa tsisy fandravana raha tsy efa voalohany fanonerana saingy mbola tsy fantatra kosa ny santanin'izany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo moa ny fanombohana ny tetikasa. Famisedra olana ny tompiantsonana manoloana ny famaroan'ny filana fiara amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Mandray fepetra manokana nandrindrana ny asany eny amorona koa manoloana ny tsy fahampiana misy eny an-toerana. Raha ny zava-misy tsy mbola mahazatra ny maro eny amorona koa any ka mbola mamolaka tanteraka ireo kooperativa. Fanampanazavana.
miaina anaty fahasahiranana tanteraka amin'ny famalina ny filan'ny pandeny eny amin'ny tompiantsona ny fiara amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao raha ho any ety amin'ny garamorina kona manokana tsy maharaka ireo pandeny fiara satria be loatra ny pandeny amin'ireo gara hafa ka tsy maintsy mijery fiara hafa na manentana ny olona no famandria-toerana mialoha ny tompona andraikitra fomba fanao ety an-toerana mantsy hatramin'izao aloha ny famenona ny pandeha eny amin'ireo tompiantsonana hafa na izany na tsy izany anefa misy fiara isaky ny toerana le miainga ety an-toerana raha ny zavatra hitanay aloha zany a maro ny mpandeha na andeha amin'ny fialan-tsasatra io a na andeha hamadika dia ny fiara koa efa ny ainy amin'ny province efa tazomina tsy hanao dona miverina amin'le sécurité an'le mpandeha sy ny fanamboarana ny fiara dia zay anisan'ny mahatonga an'le isaky ny destination misy fiara ray roa miainga eo isan'andro rehefa miseho hoe tsy maharaka an'izay ireo isan'ireo fiara ireo a miezaka izay mifampiantso amin'ny gare routière hafa sy ny mpitatitra ny coopérative sasany a mijery vahaolana araka n'izay azo atao efa nisy fotoana aloha tena tsy voatatitra le olona dia namena réservation amin'ny andro hafa izy mangingina ny ety an-toerana raha ny fanazavana ireo coopérative tsy mbola mahazatra ny maro no ety ka mbola mamolaka tanteraka izy ireo miankina amin'ny zava-misy kosa ny famohana ny fiara ka raha misy ny tsy fahafenoana dia manambatra mpandeha amin'ny gara hafa na ny coopérative na ny olona zany mbola vitsivitsy satria mbola tsy haiko hoe mbola tsy zatra zany le olona hoe vao mamolaka zany amin'ny ankapobeny satria na hitanao maso na coopérative raha vitsivitsy no tonga eto toerana zany aloha hatreta fa tsy aiza fivoarana orina kely eo fialan-tsasatra zao indraindray izy misy fotoana zay mafeno eto fa misy fotoana tsy mafeno koa nefa mandeha zany réservation par téléphone ane na neny makina neto zany iny no ifandraisanay hoe ahafahanay mamena le tomobile zany am'izao tsika miteny zao aloha ny fenriveste aloha full point zany tena be mpandeha aloha am'izao full point tena be mpandeha satria zay zao mafeno foana hatreta aloha mafeno full point zay ndraindray zany izy fotoana tsy feno latsaka kely zany hoana eto manoka zao ray ihany no avoakana eto isan'andro fa ndraindray zay tsy malasa tsy voatery hoe malasa an'izay androany zay andefa anankiray tromalo zay tsy nalasa satria fa feno le tomobile tany makidy sy nanana tomobile zay milamina kokoa raha ampitaina amin'ny tompiantsonana hafa eto Antananarivo ny ety amorona kona ho ny faneho-kevitra ireo mpandeha mbola malaraka raha teo ny toerana somary feno daholo ny taxi brosy dia tety zay no nahazo réservation dia andeha feno riveste zao azo lasaina hoe milamina ihany moa zany ny tombo fiantsonana fa ny tomobile tsy maharaka satria amin'ny lasa any daholo zao ny tomobile dia ireo zao hitantsika raha mahita hoe tomobile roa zao neo hito ny ray dia atso ny ray dia zay raha ny tena akaiky anay zao Ambodivona na Kianjamaki satria zay eny Ampasapito no mipetraka fa safidy manokana mihitsy satria efa tery be daholo ny plasy any na fahasankarana na ohatran'izany dia safidy manokana mihitsy ny andeha zay dia resaka en ligne zao sisany nahitanay fa efa nisy tomobile alohany io nandeha hatramin'ny sokafany 7 jona lasa teo manodidina ny 20 ireo coopérative miasa mifandimby ety an-toerana raha toerana 10 no natokana ho azy ireo misy faingana isan'andro ety an-toerana mankany amin'ny faritra maro toy ny faritra Nosy Atsinanana Aloatra Mangoro Menabe sy ny sisa maresaka avy any ivelany izao alarobia alina 12 aogositra izao no hitrangan'ilay éclipse solaire any Europe izay hifamandrify ny volana sy ny masoandro tanteraka anisan'ny tranga tena mahaliana ny olona maro maneran-tany ny éclipse solaire fanazavana Any Islande sy Espagne no toerana tena ahitana ny tranga éclipse solaire tanteraka saingy tsy ny toerana rehetra any amin'ireo firenena ireo raha Espagne manokana dia any Corona Bilbao Valencia Zaragoza Alpalma no tena ahitana ilay éclipse solaire total izay manodidina ny amin'ny 7 sy 20 minitra alina raha any Madrid sy Barcelone kosa dia éclipse solaire partielle no hitany any Kejavik Islande no nahitana ny fitakonan'ny masoandro tanteraka izay manodidina teo amin'ny 10 sy 20 minitra arivo ny aloko ny volana kosa dia mamakivaky any Rosia avaratra Arctique Groenland Islande Atlantique avaratra faritra kely any Portugal morontsiraky Méditerranée ary Balearique Islande maharitra eo amin'ny 2 minitra sy 20 segondra eo ny faretan'ity éclipse ity raha any amin'ireo tena ahitana azy tanteraka raha ho an'ny Afrika manokana
any avaratra toa ny Algérie sy Maroc no mety ahitana ny éclipse solaire partielle. Miaina ao anatin'ny fahoriana ireo mponina any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo manoloana ny ady tany izay fanandona ny vondrona iray mitam-piadiana sy ny tafika Congolais. Telo hetsy latsaka ireo mponina nandao ny fonenany ary mbola miezaka mamerina azy ireo any amin'ny fonenany ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao raha ny vaovao Natsipirianjay. Velotaraina ireo mponina telo hetsy latsaka nandao ny fonenany ao amin'ny faritra andrefan'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana. Herisetra sy fitakiana vola tsy ara-dalàna no ienan'izy ireo manoloana ny ady tany eo amin'ny vondrona mitam-piadiana Mombondo sy ny tafika Congolais nanomboka tamin'ny taona 2024 tao amin'ny faritra Kwamouth 310 kilometatra miala ny renivohitra Kinshasa. Taorian'izay, nisy ny fifandirana hafa momba ny tany teo amin'ny vondrom-piarahamonina Teke sy Yaka. Mbola fahezin'ny vondrona Mombondo an-terisetra ny tany sy ny toeram-pambolen'ny mponina Congolais tao anatin'ny 4 taona ny sesy raha ny nambaran'izy ireo. Manoloana izany, nametraka tafika tamin'ny toerana misy ireo mponina nandao ny fonenana ny fanjakana izay anisan'ny fanamby handresen-dahatra ny iverenan'izy ireo sy hiainana am-pilaminana indray. Na dia teo aza izany ezaka izany, tsy mbola nisy saina iverina any amin'ny fonenana ireo mponina mandrakandroany. Raha tsy aivina, tao amin'ny tany Lemak Teke no ny andohan'izao fifandonana izao tany amin'ny taona 2024 izay nahafatesan'olona 5,000 avy nitatra tany amin'ny faritany Kwilu sy Kwango ny herisetra ka tonga tany Bakana izay 500 kilometatra miala ny renivohitra Kinshasa. Ny vorona Grutel Forina sy ny olombelona Badjo indray no afakely ampahafantarina antsika anio arahoary. Any amin'ny alan'ny Nouvelle-Guinée no ahitana ny vokona antsoina hoe Grutel Forina na Loforina latipénis ao amin'ny fianakaviany Birds of Paradise. Manana ny mampiavaka azy manokana ny lahy. Mainty lalina ny ampahany amin'ny volony ary manana faritra manga mamirapiratra eo amin'ny tratrany sy eo amin'ny lohany izy. Miavaka ny firafitry ny volony mainty sasany ka tena kely ny hazavana verina. Atsangany sy velariny ny volony mainty manodidina ny lohany rehefa manao hetsika hisariana vavy sady aseho n'ilay faritra manga mamirapiratra eo amin'ny tratrany. Rehefa jerena eo anoloana, amin'izay fotoana izay dia miova tanteraka ny endriny. Saingy miafina ao anatin'ilay mainty ny vatany ary misy teboka manga mamirapiratra eo amin'ny lohany izay toa maso miaraka amin'ilay manga eo amin'ny tratrany. Ny vavy kosa dia tsy manana an'izany volo miavaka izany, miloko volon-tsokola sy tsotra kokoa izy raha oharina amin'ny lahy. Olombelona afaka milentika maharitra tsy mampiasa bouteille d'oxygène na any anaty rano lalina ny Badjao. Any amin'ny faritra Indonésia, Malaisie ary Filipina no ahitana azy ireo izay fantatra amin'ny anarana hoe nomade de la mer. Efa hatramin'ny taranaka maro no nifamatotra akaiky tamin'ny ranomasina ny fomba fiainan'izy ireo. Ampiasainy ny fahaizana mampiavaka azy rehefa hihaza trondro sy hitady sakafo. Mahavita mijanona anaty rano mandritra ny minitra maromaro ny Badjao izay misy maharitra 30 minitra ary mahatratra 70 metatra eo no ilomanosany any anaty rano. Tsy manatao-pisehona ahafahana miaina anaty rano na hery mahagaga akory ny Badjao fa mampiseho ny vatany izay afaka mamela marika biolojika sy toetra nolovaina nandritry ny taranaka maro ary mifamatotra lalina amin'ny tontolo iray ny fomba fiainany. Dia iny vaovao hafa kely ny tomboka lasy togovavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.